zavony manitra give manolotra anao ny vaovao. Give mandy anao. La 4G Patelma vous présente Ny vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Couche molle fixe, manolotra anao ny vaovao. Lulain TV safidy tsara indrindra manolotra anao. Ny vaovao. Manome 10 andro ny mpitondra fanjakana ny syndicat ny mpitsara eto Madagasikara amahana ny olana eo anivon'ny fitsarana sy ny fitakiana ataon'ireo mpitsara. Aorian'izay, iroso amin'ny fitokonana faobe izy ireo raha tsy misy ny vahaolana. Mampiakapeo amin'ny fomba fitantanany mpitantana vaovaon'ny orinasa Jirama ny mpiasa ao amin'ity orinasa ity ankehitriny noho ny faniliana azy ireo. Tsy mazava ihany koa ny paikady entin'ity mpitantana ity anarenana ny orinasa hoy izy ireo. Nanamafy ny fanoheran'ny lalàna amin'ny feno serasera izay nolanen'ny parlemanta tamin'ny taona lasa ny MLE. Miantso amin'ny famerenana ny fandiniana ny lalàna ny arahana namolavola tamin'ny mpinoda ihany koa ny mpanao gazety mivondrana anatin'ity hetsika ity. Zazavavy kely vao 2 volana sy tapany no ahina ho namony ainy vokatry ny vaksiny natao taminy. Afaka omaly maraina tamin'ny 7 ora no natao vaksiny faharoa ilay zaza. Milaza ny torony CSB2 nanaovana ilay vaksiny ny ray aman-dreniny. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, nidina antsehatra hiaro ny mponina Aoraka ireo miaramila vavy avy amin'ny Force Démocratique Syrienne taorian'ny fanafiana natao. Potika ny tanàna ary mitsopinenana ny mponina manoloana ny ady any an-toerana. Ny andindinireo arahinao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao manome 10 andro ny mpitondra fanjakana ny syndicat ny mpitsara eto Madagasikara amahana ny olana eo anivon'ny fitsarana sy ny fitakiana izay ataon'ny mpitsara. Aorianan'izay iroso amin'ny fitokonana faobe izy ireo raha tsy misy ny vahaolana fanadina. Tapaka taorian'ny fivoriana isaparitra sy ny fivoriam-bety eto Antananarivo nataon'ny syndicat ny mpitsara eto Madagasikara fa horeketina antsoratra ny fitakiana rehetra nataon'ireo mpitsara izay mbola tsy nahita-mbaly ny atizay ka aterina eny amin'ny filoham-pirenena. Aorian'izay, manome 10 andro izy ireo ka raha tsy mivaly dia iroso amin'ny fitokonana vaobe. Fa zay kosa teny tsy hoe zay ny andeha hitady firesana amin'ny voalohany fa kosa hoe zay ny nametraka hoe rehefa tsy resaka ry zareo dia andeha tokona herinandro zahay na 5 andro na 7 andro na tsy voafetra. Zay no anina fa tsy hoe zay no andeha hoe hiantso an'zareo ifampiresaka andraina raha fa tsy ifampiresaka ry zareo. Fa misy fifampiresana efa nitadiava. Ny olona zany matoa manao fitakiana mila fifampiresana ny dikan'izany zavatra mandeha ho azy zany. Fa rehefa ohatra tsy henona dia zao mahatonga an'izao fanapakevitra tandroan'izao hoe omenay 10 andro indray mandeha ary andiniana aloha. Dia rehefa tsy vita le 10 andro satria mbola tsy netinety tsara le 2 andro teo iny dia mety hitombotombo andro vitsivitsy indray ilay fitokonana na volana vitsivitsy ny fitokonana. Teboka maro no takin'ny mpitsara raha tsy ilaza fa tsy ny fahaleovantenan'izy ireo ny ady amin'ny kolikoly, ny tsindry sy ny baiko samihafa. Ny tena goavana raha ny fanazavana dia ny fanatanterahana ireo rehetra tapaka nandritra ny asizy nataon'ny mpitsara ny taona 2024 ary ny fampitsaharana ny fandraisana azy ireo ho toy ny fitaovana eo ampelantanan'ny mpitondra sy ireo manam-pahefana. Misy fotoana zany dia ampiasaina ny fitsarana mba hiserviavana cause personnelle na intérêt-na olombitsy. Efa betsaka angamba zavatra voateninay mikasika an'izay
hoe instrumentalisena zany hoe amin'ny alalan'ny fitsarana no ampanjakana ohatra ny impunité. Misy olona zany atao hoe ambony lalàna dia misy tsy atao zay anesorana azy amin'ny fitsarana. Dia izany rehetra izany le instrumentalisation reny hoe baiko isan-karazany izay atao amin'ny aty amin'ny fitsarana reny dia instrumentalisation daholo. In exécution des décisions de justice zany hoe tsy ajaina ny didy avoakan'ny fitsarana zany dia efa azo heverina daholo hoe instrumentalisation ny fitsarana. Fampitandremana roa andro no nitokona ny mpitsara farany teo hoy ny mpitondra teny. Raha tsy misy ny fandraisana andraikitra ataon'ny mpitondra, iroso amin'ny fitokonana faobe izy ireo. Fitokonana izay voalaza fa itoy mandram-pivaly ny fitakiana. Io tolakandro io niona tamin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron ny filoha Rajaonarimampianina. Tsy misy nipika toy ny mazatra ny resaka. Fanadiny Andra Arson. Ny aliny fankalazana ny iverenan'ny fahaleovantena no niainga ny azy amin'ny Frantsa amin'ny filoha Rajaonarimampianina. Fanasana sa fiantsoana no atondy amin'ny filoham-pirenena amin'ny Frantsa raha fangatana ny fiaonana avy amin'ny filoham-pirenena. Naninona no tao anatin'ny andro fankalazana ny iverenan'ny fahaleovantena no niaingana. Ilay filoham-pirenena endriky ny fiandrianam-pirenena sy endriky ny vahoaka malagasy etsoloany tena no indro nandao azy ireo ao anatin'ilay andro fankalazana. Raha mbara fa tsy fomba ny filoha avy amin'ny firenena vaventy no manatona. Nahoana no efa tonga taty ny Général de Gaulle, ny filoha Mitterrand, ny filoha Jacques Chirac. Asa hitondra marina ilay fandrianam-pirenena nodradraina nandritry ny kabaro fankalazana ilay fa vita amin'ny 50 taona ny iverenan'ny fahaleovantena tokoa ve ny filoham-pirenena manoloana ilay filoham-pirenena tanora frantsay. Nandritry ty fihaonana io tolakandro io tao amin'ny lapan'ny Élysée, norasaina ve ny tokony hamerena amin'ny Frantsa reo Élysée Pars, norasaina ihany koa ve ny raha 7,700 toy ny mazatra manko tsy nisy nipika ny resaka. Tao anatin'ny roa volana faran'izay, efa ho inefatra ny filoham-pirenena no nivoaka Madagasikara. Hatreto anefa, tsy mbola hita sy fantatra mazava izay vokatry ny dia satria dia tsy misy mangarahara. Vola be tapitrisa maro anefa ny lana amin'izany fivahinianana amin'ny firenenan-kafa izany. Ny malagasy amin'io miaina anaty fahantrana mitombo isan'andro, manantena politika matotra avy amin'ny nampindramin'ny fahefana hialana amin'izany fahantrana lalina izany. Hanka maro ireo hery velona eto amin'ny firenena no manambara manoloana io fahantrana io fa tsy mijery afa-tsy ny tombotsoany ny mpitondra ankehitriny. Nodinian'ny filan-kevim-pitantanana ny FMI ny antota taratasy ny Madagasikara androany fandiniana entina moana ny ampahany faharoa amin'ny facilité élargie de crédit. Raha ny fanazavan'ny Pahay Toekarena teboka maromaro no azo tarafana fa tsy misy tanteraka ny fepetra izay nitakiny ireo mpamatsy voly fanindi Michel Ranarjona. Mitodika ny États-Unis ny mason'ny fitondrana androany rano fantatra noverenana ny dinian'ny filan-kevim-pitantanan'ny FMI Fonds monétaire international ny antota taratasy ny Madagasikara. Ny famoahana ny ampahany faharoa amin'ny faika no anton'izay fandiniana vaovao izay. Vola mandina ny 3,20 tapitrisa dolary ity ampahany faharoa amin'ny faika ity. Fepetra maromaro no napetraky ny FMI mialohan'ny hamoahany io ampaham-bola io. Mikasika ireo orinasa mpanjakana, Air Madagasikara sy Jirama no isan'ny nampikatso tamin'ny fatsiriana nataon'ny FMI ny volana Martsa lasa teo. Ny FMI moa zany amin'ny hoe mpamatsy vola sady mpampindram-bola azy dia tsy maintsy mijery aro voalohany indrindra ny fahafahan'ilay firenena mandony trosa rehefa avy eo. Ny firenena izay mindram-bola mazava ho azy fa kely fidiram-bola noho ny famoaham-bola dia izay mahatonga azy mindram-bola tahaka ny Madagasikara. Ka io tsy maintsy jeren'ny FMI sy ny Banque mondiale voalohany afaka mandony trosa tsika ve isika. Ny dikan'izany ny FMI manokana dia miompana amin'ny resaka fahaiza-mitantana ny fanjakana mba tsy hahatonga anazy be loatra ilay vola mivoaka nefa kely ny vola miditra. Ny ombenombeny ny fepetrapetraky ny FMI foana dia hoe mila miezaka mba hampitombo ny vola miditra amin'ny alalan'ny hetra fampitomboana fampivelarana n'ilay atsotsika hoe assiette fiscale. Etsy ankilany fanatsarana ny fomba fitantanana eto Madagasikara entina hanatratrarana ny fanjakana tsara ny tantana ny FEC na ny facilité élargie de crédit. Ny tena ilavana FEC zany mazava ho azy dia anatsarana ny fomba anatsarana zany ny fomba fitantanana eto Madagasikara, anampiana n'ilay resaka hoe bonne gouvernance. Ny bonne gouvernance nefa dia mila ihany koa mazava ho azy tsy maintsy mila ady amin'ny kolikoly.
dia eo koa zany zao nyfanontaniana mipetraka hoe aiza moa zany zao inona ny ezaka nataontsika amin'ny resaka ady amin'ny kolikoly nandroso ve tsika samy miemotra manahoana mikasika an'izay zavatra izay zany tsy maintsy jerentsika daholo ary mila dosie mafonja afaka mandresy lahatra zany hoentinany raha te ho tafavoaka. Raha tsy ahivina ny volana jolay 2024 no namoaka ny ampahany voalohany amin'ny vola tafiditra anatin'ny tetika asa faika ny FMI vola mitetina 3.7 tapitrisa dolara. Andrasana araka izany nivalin'ity fandinihana ny toto-saina androany ity. Mampaikapeo amin'ny fomba fitantanan'ny mpitantana vaovao ny orinasa JIRAMA ny piasa ao amin'ity orinasa ity ankehitriny noho ny faniliana azy ireo. Tsy mazava ihany koa ny paikady izay entin'ny mpitantana anarenana ny orinasa hoy izy ireo. Lilira Beata. Teboka efatra lehibe no isintoman'ny piasan'ny JIRAMA lakolosy araky ny fanazavan'ny delegen'ny piasa. Ailika ny piasa amin'ny fitadiavana tompon'andraikitra ataon'ny mpitantana ny orinasa ankehitriny. Voaitsakitsaka ny 120 ao amin'ny fifanarahana ny raisan'ny mpitantana sy ny piasa izay milaza fa tokony homena tombony ny piasan'ny orinasa amin'ny fanomezana toerana. Tsy nazavaina tamin'ny piasa ny paikady fitantanana ny orinasa ary farany mampanahy ny piasa ny hoavin'ny orinasa izay mety hiafara amin'ny fanomezana ny tsy miankina ny fitantanana. Tsy hita tretiny toy ny tetikasa Pagoz no vatsian'ny banky iraisam-pirenena vola voalaza fa hanatsarana ny fitantanan'ny orinasa. Anafoana ny fanomezana subvention ny orinasa amin'ny taona 2020 no tanjona napetraky ny mpitantana vaovao. Saingy raha tamin'ity taon'ity manokana nampiakarina ho 570 miliyara ariary ny subvention. Mampametra mpanontaniana ny piasa ny hoe izy araka izany no mamitaka anatin'ity raharaha ity ny fanjakana ve sa ny mpitantana. Aiza ho aiza ny fanaraha-maso ataon'ny banky iraisam-pirenena amin'ny tetikasa Pagoz nanomezany teti-bola 520 tapitrisa dolara. Nanomboka tamin'ny fomba nanendrenany tale jeneraly vaovaon'ny orinasa JIRAMA no nahitana tsy fanajana lalàna raha ny fitarainana nataon'ny piasa. Tsy mazava ny antony safidy sy ny anaran'ireo nosafidiana. Miainga amin'ny fanapahan-kevitra avy amin'ny mpitondra fanjakana nefa ny nanapaka sy misafidy izay tantana ny orinasa. Tsy misy azon'ny piasa natao araka izany ny amin'ny fanapahan-kevitra io. Taorian'izay, tsy mazava ny paikady entin'ny mpitantana amin'ny fanarenana ny orinasa hoy ny delegen'ny piasa. Nisy ny fampahafantarana. Nisy ihany koa ny tolo-kevitra nomen'ny piasa saingy tsy noraisina. Sendika miisa 10 ao amin'ny orinasa JIRAMA no mampiakapeo amin'ny fitarainana io. Tsy manana fahatokisana amin'ny fomba fiasan'ny CENI amin'izao fotoana izao ny ankamaroan'ny mpanao politika. Mametraka ayay amin'ny mety isian'ny alabato manoloana ny vina izay apetraky ny CENI izy ireo fanadiny Yona Saina. Raha ny antotanisy avy amin'ny CENI niakatra 4.7 ny tany mpifidy voasoratra anarana hatramin'ny 15 ny volana aprily lasa teo. Mahatratra 12 sy 700 sy 2 sy 4 alina sy 2 hetsy sy 7 tapitrisa izany. Raha 520 sy 700 sy 3 sy 7 alina sy 9 hetsy sy 4 tapitrisa no isan'ireo mpifidy voasoratra anarana tamin'ny famaranana ny lisam-pifidianana tamin'ny taona 19 sy 2. Manoloana izany, manambara ny eo anivon'ny CENI fa tanjona ny anatratrarana ny mpifidy ho 10 tapitrisa mialohan'ny fifidianana ny taona 12 sy 2. Izany hoe isy mpifidy vaovao manodidina ny 1 tapitrisa ampidirina anatin'ny lisam-pifidianana. Mampametra mpanontaniana ny ankamaroan'ny mpanao politika ny vinan'ity rafitra mahaleo tena misana ny fifidianana ity. Miayay ny amin'ny fisian'ny kajikajy politika sy alabato manoloana izany ireo mpanao politika sendranay. Ny resaka teknika io ny hoe mahatoky na tsy mahatoky ny zavatra fantatra aloha dia aingana be le fitombo. Aingana be le fitombon'le izy satria nisy ezaka manokana natao. Eo zany tsy sarotra be ny mandrify hoe le ezaka ve dia tena namety koa ny an'ireo le taremarika vaovao ireo sa hoe nisy zavatra hafa atao tsy afaka mifampitsara amin'izay aloha fa dia ngamba avy eo mahita azy hoe tena izy ve ireo sa tsy izy. Fa sarotra kosa aloha ny tonga dia metsiny hoe tsy izy io. Marina fa mety misy ny alabato amin'ny andron'ny fifidianana io fa any amin'ny fanaovana ny lisam-pifidianana mihitsy mihoatra ny 900 ny fanaovana osoka rehetrarehetra dia any amin'ny fanaovana ny lisam-pifidianana. Ho an'ny eo anivon'ny antoko malagasy miara-miainga, fanontaniana ihany koa no apetraka izy ireo. Ahoana ny fomba fiasan'ity rafitra voalaza fa mahaleo tena ity anatratrara ny mpifidy vaovao manodidina ny 1 tapitrisa io. Mametra-panontaniana izahay ato amin'ny antoko malagasy miara-miainga satria ny CENI zany manao projection hampiakatra isana mpifidy amina million maromaro izay hiatrika ny fifidianana 2018 io. Voalohany indrindra dia takinay ny mangarahara eo amin'ny fanampidirana an'ireo olona amina million ao anatin'ny
lista ny électeur ary koa tena hoe olona mpifidy marina ve reo ampidirindreo le mbola tsy tafiditra atao anatin'ny lista hatramin'izay sa olona hafa mihitsy tsy fantatray manko mametraka ny ayahanay zay so dia mpifidy fantôme rehefa avy eo no zavatra mitranga ka lasa hitarika korotana sy savorovoro eo amin'ny fifidianana. Tsy ireo mpanao politika ihany no mametraka ny ayahan izy ireo manoloana ity vy napetraky ny seny ity fa eo ihany koa ny fiarahamonim-pirenena maro. Andrasana ny fanazavana avy amin'ny seny fomba ahoana nampiasain'izy ireo ahafahana mametraka izao viana izao. No tanterana tamin'ity androany ity ny fiaonana teo amin'ny biraon'ny seny sy ny antoko politika ka antoko politika misy 770 amin'ireo antoko politika maherin'ny 100 no namaly ny antso. Isan'ny ladinika tamin'izany ny fitsipika ifampifehezan'ny antoko politika amin'ny fifidianana. Manamafy ny fanoherana ny lalàna mifeny serasera izay nolanin'ny parlemanta tamin'ny taona lasa ny MLE tsy mijano ihany koa ny antso izay sy ny tolona ataon'izy ireo fa miantso amin'ny famerenana ny fanadihadiana sy ny fandiniana ny lalàna ny arahana no namolavola tamin'ny PNUD ihany koa ny MLE fanadiny fehizoro avaly. Eritaona latsaka 10 andro zao no nandanina ny lalàna amin'ny famoretana na ny lalàna amin'ny feny serasera amin'ny endriny ankehitriny. Tsy miatra araky ny tokony ho izy anefa io lalàna io izay ambaran'ny mpanao gazety fa diso ny famolavolana azy, ny fandaniana azy ary ny fampiarana azy. Tsy nijanona akory fa mitoy ny fanamelohana sy fanoheran'ity lalàna ity ho amin'ireo mivondrona ao anatin'ny hetsika amin'ny fahalalana manao hevitra na mouvement pour la liberté d'expression izay nanao fanambarana androany. Tsy io lay lalàna ny fanarahana tamin'ny rehetra kanefa moa tahaka ireny ny fomba noenty ny fitondram-panjakana nandaniana azy teny anivo ny parlemanta. Zany hoe eritaona ty aoriana zany dia tena hoe mipetraka indray ary tena miverina ao anaty lojika mihitsy ny adihevitra momba nyity lalàna mikasika ny serasera ity na ny code ny communication. Manoloana an'izay dia eto aloha zany dia melohana hatrany ny fandaniana n'io lalàna io, melohana ny fomba noentina namolavolana io lalàna io ary melohana indrindra ny fomba entina ampiarana amin'izao fotoana izao an'le lalàna izay tena hoe manimba ny fahalalahana amin'ny teny ary zava-doza ho amin'ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fahalalahana ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Ny zoma fa 7 volana Jolay izao isy ny hetsika antsondro herivelona rehetra manohana fahalalahana fanehoan-kevitra eto amin'ny firenena. Hetsika izay tohanany ho lavitry ny mpanao gazety. Ny zoma fa 7 ny volana Jolay dia miantso ny herivelona rehetra eto amin'ny firenena ny hetsika amin'ny fahalalahana maneho hevitra hiara hivondrona anamarika n'izay faheritaona ny fandaniana n'io lalàna mamono fahalalahana io. Tsy vahaolana intsony ny fiadina hevitra satria efa nandritra ny volana maro no niara-ny ady hevitra mikasika ny projet de loi momba n'io lalàna mikasika ny serasera io ny matianina miseratra ny asa fanaovan-gazety sy ny manodidina azy rehetra. Voalohany indrindra aloha zany efa mitombona daholo ny aya amin'ny tsy apety an'io lalàna io. Io organe de presse anankiroa karazany no tratra tao anatin'ny volana anankitelo zay dia mitombona tanteraka ny aya izahay eo anivon'io lavitry ny mpanao gazety mazava ho azy fa ny antom-pisinay dia ny ampiroboroby ny asa fanaovan-gazety nefa raha lalàna ohatr' izany no entina iainana ao anatin'io tsisy zavatra azy ohatreretina fa ivoatra eto amin'ny tany sy ny firenena satria any amin'ny fahalalahana mihitsy zany no voasakana. Dia mazava loatra izay raha manohana an'ity fankalazana faheritaona ny code liberticide ity. Sisy ihany koa ny fiantsoana sy fampahafantarana ny anivonivondrona iraisam-pirenena monina sy maintsy eto amintsika anehoana ny tsy fetezan'ity lalàna amin'ny feny serasera ity izay sady tsy ny fanarahana tamin'ny mpanao gazety no miatra tsy araky ny tokony ho izy. Raha ny fanazavana hatrany tsy ekena ny fametrahana ny espace de concertation andininy'ity lalàna ity izay voalaza fa isindro sokajin'olona sorona asa tserasera manaiky manohitra ary tsy manan-kevitra manoloana ity lalàna trezona ity. Ny famerenana fandiniana lalàna ny arahana namolavola tamin'ny PNUD dia nanivon'ny parlemanta ny vahaolana ho an'ny MLE. Raha tsy ahivony ity lalàna lany ity dia efa nambarany fitsarana avy momba ny lalam-panorenana fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana sy tsy mifanaraka amin'ny South Africanina amin'ny feny zon'olombelona saingy dia nolaniana ankeriny ihany dia nanivony ny antenimieram-pirenena. Fanampiana avy any ivelany izay amin'ny ankapobeny no ahafahan'ny CNIDH miasa noho ny
tsy fivoahan'ny vola izay natokana ho azy ireo izay voasoratra ao amin'ny loi de finance mitakiny amoahana izany izy ireo mijanona amin'ny antso avo sy ny tolo-kevitra kosa nataon'ny fiarahamonim-pirenena eto amintsika miantarandriana evo. Mikatso tsy mivoakatra amin'izao ny teti-bola natokana ho an'ny voameram-pirenena momba ny zon'olombelona raha toka efa lany tamin'ny LFI tamin'ny titonty izany tsy fantatra ny fotoana ivoahany raha ny fanazavana efa nisy hatrany ny fampiresahana teo anivon'ity fiarahamonim-pirenena miaro ny zon'olombelona ity sy ny teo anivon'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola saingy hatreto mbola miandry ny famoahana izany izy ireo manano sarotra amin'ny fanatanterahana ny asan'izy ireo anefa izany hoy ny teo anivon'ny CNIDH. Ny olana zany dia hatramin'izao mbola tsy afaka ampiasaina izy io. Misy be dia be isan-karazany zany fahafantarako azy zany mikasika an'ilay hoe androm-panjakana vaovao ny CNIDH no mahatonga an'izay. Amin'ny ministeran'ny finance aloha zany dia efa sikilaza hoe isan'andro matetika be mihitsy zany efa nisian'ny fifanontonana mikasika amin'ny resaka budget io. Hatreto aloha mbola tsy misy izay fe-potoana izay. Any amin'ny LFI zany dia roa lavitrisa ariary. Araka ny lalam-pifidianana manan-kery tato anatin'ny taona maro afaka mametraka fitoriana ny fiarahamonim-pirenena manoloana ny tranga izay heverin'izy ireo tsy mety eto amin'ny firenena. Hatreto anefa mijanona amin'ny antsoavy sy tolo-kevitra no ataon'ny maro amin'izy ireo. Les interpellations zany ny voalazan'ny lalàna zany dia hoe manome tolo-kevitra ny fitondram-panjakana zay zany no tena antom-pisinay izay mahatonga an'ilay hoe raha mikasika ny antsakabary manokana ohatra no raisina dia hoe misy tolo-kevitra zany natolotray hoe zao avy no tokony ho atao. Arisan'izany no hoe ny fanomezana ny fanaovana hoe fanonerana ny amin'izay izay simba, amin'izay very, amin'ny fianakavian'ny maty sy ny sisa sy ny sisa. Ilaina avokoa isian'ny fanjakana tsara tantana ny antsoavo isan-karazany ataon'ny fiarahamonim-pirenena. Olana hatrany anefa tsy fihainoan'ny mpitondra izany. Ohatra ny raharahan-tsakabary ny sy ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona tamin'ny endriny samihafa. Volana maro teoriana ataoriany antsoavo sy fisian'ny tolo-kevitra. Tsy mbola nivaly ny fanadihadiana mikasika ny raharaha iny. Tsy mbola nahiditra amponjy izay tompona andraikitra. Tahaka ny mahazatra hanaraka dokavarotra isika alohany anoizantsika ny toy ny vaovao. Parabola andray zao ny tena ny l'engagement décodeur 0 ariary sura fa zay vao teny ivoaka ny sary sura oya oe sura idirana idira sura Parabole Madagascar, tsy misy engagement sady maimay pona ny installation. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. La 4G by Telma, rendez-vous en Telma Shop. La 4G by Telma, plus de 60 villes partout à Madagascar. À l'occasion de la fête nationale malagasy, profitez de la grande promotion chez Batimax tout le mois de juin en sanitaire, carrelage, luminaire, peinture, quincaillerie et divers articles allant jusqu'à 50% de remise à la caisse. Alors ne ratez pas cette occasion. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à midi et 14h à 17h15 et le samedi jusqu'à midi.
Batimax, la qualité au meilleur prix. Votre moteur s'abîme trop vite? Changez de marque d'huile. Boss Lubricant, fabriqué à base d'un composé de dernière technologie sans cesse amélioré, qui protège votre moteur en l'aidant à résister efficacement à la pression et au frottement. Boss Lubricant, pour un moteur toujours plus résistant. Ary ahoana ny tovolahy? Iamo vola efatra azafady eo. Iny ary hiavy manao iny ianao. Atao mena kely ianao. Hono aky, fa ahoana kindry malafo mofo petape ohatra izao? Tsy ambara telo, lovaiko tamin'ny bebe ako akia. Safastan, tsy ambara telo ny fahombiazana. Elle est comment la vache qui fait du curry? Elle est tout carrée comme le curry. Ou alors elle est rallongée pour faire plus de boulets. Moi je crois qu'elle a un masque et une cape bleue. C'est une vache super-héros en fait. Trop bon. Du lait, de la crème et plein d'imagination. Kiri kiri kiri. Spaghetti tena matsiro. Spaghetti français. Mura vity tsara qualité. Spaghetti français. Tsy mirekirekitra. Murandraona mitombo tsara. Mora masaka. Avitana karazan-tsakafo. Spaghetti français. Mampirehantsika tsabe. Spaghetti français. Spaghetti français. Safidiko, safidintsika. Ao amin'ny Blue Line TV dia mambidy manokana 7,900 be zao azonao ny chaîne rehetra mandritra ny ray volana 45,000 ariary ny chaîne rehetra rehetra fa lasa 30,000 ariary raha maka telo volana mihoatra. Blue Line TV io ny tolotra mora indrindra tsy voatery mividy lafo tsy misy engagement ary tolotra azonao jifainy eny amin'ny mpanjijara Blue Line rehetra eny amin'ny tsena Supermarché ary eny amin'ny shop Liantso. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Mandy ianao vitamine C soja naturel centre malefaka manome hery sy manatsara ny hoditra manalefaka hatrany sy mamelombelona. Ho an'ny fotoana mamindrindra iainako ampiasaiko Give mandy ianao. Pour le prix et la qualité, tu vas porter
Verina eto amin'ny fampalalam-baovao isika enim-bolana voalohan'ny taona tsy azo ody tsy hita ny fiakaran'ny vidin'entana eny an-tsena eny andro vitsy taorian'ny ny fankalazana ny fetim-pirenena ihany koa midangana ny vidin'entana. Fanadidiny Michela Ranarjon. Tena tsisy azo idirana fa manao fafinareta maso isany atao fa lafo be daholo ny entany. Raha daholo vidy zavatra rehetrarehetra tsisy tsy miakatra. Tsy mitombo ny vola fa vao maika ara ny zavatra hoanina mihena. Lafolaho aloha za vahiny dia gaga mihita ny lafon'ilay entana. Legioma vidin'ny kapy ery ambanimbany ery miakamiakatra daholo. Misy tombo avy roa heny aloha amin'izao. Mitondra 50 000 anao dia 2 alina vao afapo amin'ny zavatra vidiana amin'izao. Mitsitsy ara amin'izany. Tombo efa doublé mihitsy ara le izy ohatra hoe ny hena sy ny akoho ny rehefa miteny hoe hena zany dia na akoho na inona zany dia ao anatin'izay daholo. Tena doublé mihitsy ny vola lany zany. Tahaka izany ny hevitr'ireo olon-tsotra sendranay teny an-tsena manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana ny fiakaran'ny vidin'entana eny an-tsena. Zary lasa fahazarana ho an'ny malagasy ny miaina ao anatin'ny fitotsiana. Raha ny fanadihadiana natao, tsy misy tsy miakatra ny entana ilain'ny mponina amin'ny andavanandro. Lasa sakafo natokana ho an'ny mpanankarena ny hena. Nanomboka ny volana aprily teo, tsy nitsaha niakatra ny vidin'ny hena eny an-tsena. Ny fiakaran'ny prix-nakana anazy zany no niakatra. Misy fotoana niakatra izy teo amin'ny volana mars avril teo, mars avril mai teo. Misy fiatraikany ka. Misy fiatraikany fa ianao zany tsy afaka mampiakatra satria ilay olona tena efa tsy manam-bola tsao. Fa ny namidy zany no nahena rehefa ilay miakatra izy. Ny vidin'ny henakisoa zany nanomboka tamin'izao mifety dia niakatra. Dia tsy niova ny vidiny fa 60 000 hatramin'izao zany. Tamin'ity zao nidina ilay fanjifan'olona tsy dia nanam-bola ilay olona. Ny hena zany ny hena nalaina. Satria ohatra ianao malany ray, ny natsasany mihitsy zany, ilakisoa. Isan'ny voalaza ombieny-ombieny ho antoan'ny fiakaran'ny vidin'ny hena omby ny fisian'ny fanondranana omby antsokosoko any Chine. R$1 hatramin'ny 2,5 ny kilao an'ny henomby, 2,5 ihany koa ny kilao an'ny henakisoa. Raha ny fanadihadiana natao miakatra voroheny izay vidin'ny hena izay raha ampitahaina ny vidin'ny hena 10 taona lasa izay. Fa ankoatran'ny hena tsy sakafo natokana ho an'ny rehetra intsony ihany koa ny legioma. Raha toa ka 400 ariary teo aloha no nahazo hoana ny voatabia sy ireo maro hafa, amin'izao mananika ny 10 ariary vao afaka mihinana legioma ny isan-tokantrano. Io zany tena nisy fisondrotana. Nisy fisondrotana tamin'ity taona ity. Aloha ny ovy teo amin'ny 700 ny angalana azy 700, fa tamin'ity izao miakatra 200 efa nisy 500 ary efa nitikitana. Narzata raisina 500 tamin'ny herintaona raisina 10 tamin'ity 2 Karoty, ovy, haricot vert, ty persil, salade, haricot vert, anana, radis, betterave. Tovy entana daholo le falafotsany niakatsakatra daholo natoatina niakatra trany. Lohan'ny fety aloha izany mba mora daholo mihitsy ne. Fa efa vita amin'ny fety zany dia lasa niakatra be ilay vidiny entana. Dia lasa ohatry ny niakatra daholo zany izay vidiny entana rehetrarehetra legioma. Ay, fa izao izay vao mba varobarotra kely dia nefa tsy mahita complet tsony fa ohatry ny hoe lafo be ilay izy dia ohatry n'izay tokony azo vola ihany no natao. Mitatsaha mihitsy. Raha ny hita teny an-tsena androany, andro vitsivitsy taorian'ny fety, tsy nidina ny vidin'ny entana. Na ireo ilaina amin'ny andavanandro, fa ireo entana hafa ihany koa tahaka ny akanjo. Raha ny enim-bolana voalohany taona 2022, tsy azo ditsity intsony ny fiakaran'ny vidim-piainana. Raha ny antota anisan'ny voaka farany, manodidina ny 700 ny tahan'ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'izao. Hatreto, tsy voatana ny fifehezana izany eto amintsika. Tontolon'ny fahasalamana zazavavy kely vao 2 volana sy tapany monja no ahina ho matin'ny vaksiny izay natao taminy. Afaka maly maraina tamin'ny 7 ora no natao vaksiny fahandroa ilay zaza. Laza fa itoriny CSP2 nanaovana ny vaksiny iny ray aman-dreny fanadiny Andry Rarson. Vaksiny faharoa izany hoe DT-coq polio 1, PCV10 1, rotavirus 1 no natao tamin'ilay zaza mena vava ny andro ny talata maraina, tokony ho tamin'ny 7 ora maraina teo. Teny anivon'ny CSP2 iray teto Antananarivo renivohitra. Tsy naninona toy ny tamin'ny vaksiny voalohany natao taminy ilay zaza, fa mbola nono tsara hatramin'ny 7 ora hariva. Tsy hitanantsona nefa ny ain'ilay zaza mena vava. Noho izany, mihevitra ny rain'ity zaza ity fa miaya ho ilay vaksiny natao tamin'ilay zanany no nahafaty azy. Natao vaksiny zany izy tamin'ny maly tamin'ny 7.
Mivoaka tamin'ny folo ngambany natory le zazakely. Roa volana sy tapany. Natory foana le zazakely zany tokotokony tamin'ny efatra zany ny fo amin'izay. Koa le zazakely dia mitomamy be foana, mitomamy be foana. Satria fiainana koa atao vaksiny daholo. Vaksiny faharoa le izy. Voalohany aloha teto tantsinan'inona. Dia faharoa tato sy tato natao maly daholo. Dia teo amin'izay izy mitomamy be foana maly tontolo. Dia tsy nety natory mihitsy zany izy. Dia tamin'ny fito izy zany no ny farany. Maly arivo. Dia izay. Tamin'ny roa maraina izy zany maty. Ny dokotera tsy tadidiko intsony. Tsy nazaka le vaksiny. Za koa efa tonta be aloha ka tsy tadidiko intsony. Fa izay fotsiny tadidiko. Voatery mivezivezy ihany koa ny fianakaviana iray manontolo manoloana ny fikarakarana ny taratasy anaovana ny autopsie-n'ilay zaza ahafantarana marina izay antony nahafatesany. Ny BMH maniraka azy ireo eny amin'ny tranopaty eny amin'ny HRA. Ny ao kosa maniraka azy ireo hanao ny fitarainana eny anivon'ny brigade criminelle vao afaka manao autopsie izay fomba ahafantarana ny antony nahafaty ilay zaza menavava. Le hoe hanao autopsie zany dia makatsy amin'ny BC aloha dia verina vao amin'ny BC vao miverina makato amin'ny HRA. Dia izay vao mitondra le taratasy makany. Dia mitondra le taratasy makany amin'ny BMH. Milaza ny ametraka fitoriana ihany koa ny rain'ilay zaza menavava raha voapirofo ny aiainy fa ny fanaovana ny vaksiny no antony nahafaty ny zanany. Kasaiko ataoko zany tsy hitory zany ohatra manana le misy fatony amin'ilay vaksiny. Tamin'ny oran'ny alan'ny mpanao gazety teny an-toerana dia tsy mbola voarain'ny fianakaviana ny taratasy avy amin'ny brigade criminelle ahafahana manao ny autopsie n'ilay zaza menavava. Ny nina tsy notonoiny ilay CSP2 nanaovana vaksiny ity zaza menavava namony eny ity noho ny tsy nisian'ny tompon'andraikitra afaka nandrain'ny mpanao gazety teny an-toerana. Raha ho voapirofo fa ny vaksiny nanaovany ilay zaza no nahafaty azy aorian'ny autopsie, inona no fepetra raisin'ny ministera manoloana izany? Efa niteraka resabe teny anivon'ny fiarahamonina ity resaka fanaovana vaksiny ny zaza ity. Maro tamin'ireo ray aman-dreny no nandà tsy hanaovana vaksiny ny zanany nandritra ireny fanaovana vaksiny faobe ireny. Teo ihany koa ny resaka fanafody kankana nankarary mpianatra maherin'ny 90 izay nambaran'ny ministera tompon'andraikitra tamin'izany fotoana izany fa mbola mandeha ny fanadihadiana satria mety tsy nisakafo ireo mpianatra ireo ny maraina antony tsy nahazaka an'ireo ody kankana. Fanadihadiana izay fantatra treto fa tsy misy tohiny sy tsy misy valiny mazava. Zara raha mahazo fitsaboana ireo mponina lavitry ny renivohitra noho ny tsy fampin'ny mpitsabo izay mivangongo eto an-drenivohitra. Tokony jerena akaiky izany mahakasika izany. Hoy koa izany solombavam-boaka voafidy tao Atsimondrano Fanadiny Mikael Ramarola. 17,474 ny mponina ao amin'ny distrikany Atsimondrano ary mizara komuna 420. Misy amin'ireo komuna manana toeram-pitsaboana, ao kosa no tsy manana toy ny komuna Alakamisy Fenoarivo, ny komuna Ambotrapeto. Raha ny fanazavan'ireo tompon'andraikitry ny fahasalamana ety amin'ny distrika dia ampy ny mpitsabo, saingy ny famparitahana azy ireo amin'ny komuna isan-karazany no olana. Ankoatr'izay dia olana ihany koa ny tsy fahampian'ny fitaovana isan-karazana entina mitsabo. Dia ny eo amin'ny ara-pitaovana moa zany ny tena mbola hita manahirana. No amin'ny fitaovana teknika zany na amin'ny fitaovana mobilier de bureau moa zany ny filaza azy. Hoe nitokana teo zao tsika dia mbola zay ny problema teo. Misy ihany ny fitaovana fa azo fa mbola tsy ampy zany raha araky ny filany tontobotony. Indrindra ny mobilier de bureau dia tena mbola manahirana. Dia andarana moa zany ny fikarakarana ny fametrahana an'izay ny tenanay amin'izao fotoana izao. Raha ny fianatra dia mpitsabo iray ny tokony isahana marary miisa 5,000. Raha ny fanadihadian'ireo manam-pahaizana nefa misahana olona 5,300 alina ny mpitsabo iray any ambanivohitra. Manamarina izany kosa ny solombavam-bahoaka voafidy ao amin'ity distrika ity ary tokony misy ny fampaharihana ireo mpitsabo hiala amin'ny renivohitra. Eo amin'ny tsy fampin'ny mpitsabo dia tena misy tokoa izay raha eto amin'ny distrika Atsimondrano tokony mba hojerena zany hoe
aiza no tsy ampy dokotera dia tsy avela hita ivangongo amin'ny toerana anankiray ny mpitsabo zany a fa mba zarazaraina dia misy koa reo paramedy misy ny rehefa hita hoe azo antoka satria matoa mahazo agrément ny privé dia azo antoka zany mpitsabo dia misy paramedy betsaka koa dia afaka zarazaraina horaisina zany le izy fa teo zao moa zany nisy examen paramedy dia anankiray voaray dia nefa n'le izy raha tsy ampy mihitsy isaky ny CSB sy ny hôpitaly sy ny rehetrarehetra any amin'ny faritra rehetrarehetra any. Notokanana androany kosa ny CSB2 ambany ala Itosy izay mahasahana olona 7,2 alina mahery amin'ny fokontany 3 manodidina izay niarahana tamin'ny commune Andranonahitra Itosy. Lafim-baovao hafa kosa indray dia grenade offensive iray no hita tao amin'ny parkinan'ny ministeran'ny fizahantany eny Tsimbazaza io maraina io. Mbola tsy fantatra ny antony sy ny olona nitondra izany ka eto Andriatsilavo. Androany tokony ho tamin'ny 7:20 minitra no hitan'ny mpiasa tao amin'ny ministera ilay grenade. Efa teo maraina ny mpiambina saingy tsy nahatsikaritra ny fisiny akory. Ka nino tsy fantatra hoe ohatrany eo nangopi amin'izy za mbola tsy nahita grenade mihitsy loatra amina olona dia tsy fantatra hoe misy gopiana tsisy fa ny tena grenade fa zay fotsiny tenenanjareo grenade offensif io hoe le directeur police iny. Olona iray hafa hiditra hiasa araka izany no nahita ilay grenade. Ity farany no nampandreny lehibeny ary nampiantso ny mpitandro filaminana. Asa dia niala taxi be tetra ambany teny 015 dia mandeha amin'ity mantsy za dia tamin'ny sivy sy fahatelony teo dia afatseza dia tetana izy hitako teo dia nisy moto mijanona teo akaikin'ilay izy teo akaiky mitonehany ariny dia izay ny zavatsezako teo dia le tato amin'ny akay mbola tsy nahita tato amin'ny akay tsy nahita fa za nahita voalohan'ilay izy teto dia izay vao ny antran'ny ankizy tato amin'ny akay mpiasa tato amin'ilay tato hoe misy anina ho azy dia izay ny mpiasa tao nampiantso lehibe. Nidina teny toerana ny avy eo anivon'ny brigade criminelle nanao ny fitsiriana. Mbola tsy nipoaka ilay grenade ary fantatra fa grenade offensive. Hatreto aloha mbola tsy fantatra ny antony sy ny olona nitondra azy io ary ny tanjon'izy ireo tamin'izany. Misokatra ny fanadiadiana. Tontolon'ny fampianarana misokatra indray ny fampiofanana izay karakarain'ny ISCAM tokana ho an'ny olona efa miasa na manana diplôma baccalauréat no mihoatra. Mampiavaka ity fiofanana ity ny fahazahoana mari-pahaizana ahafahana mampiatra avy hatrany. Fa ny miantana andiana. Fiofanana mandritry ny herintaona na formation continue diplômante tokana ho an'ny olona efa miasa na vao hiditra amin'ny sehatry ny asa manana mari-pahaizana baccalauréat no mihoatra no atolotry ny ISCAM ankehitriny. Ho an'ny mpiasa amin'ny orinasa tsy miankina ahafahana miditra amin'ny sehatra matianina ity fiofanana ity. Ho an'ny mpiasa mpanjakana kosa ahafahana mampitombo ny kategoria na ny toerana misy azy izany. Eritrereto hoe misy olona mpiasa any amin'ny entreprise ihany tonga miaraka miasa aty amin'ny ISCAM, miaraka mianatra aty amin'ny ISCAM. Samy manana traikefa ireo mpiasa ireo, samy manana zavatra hainy. Antony hoe izy mifampizarana zavatra hainy. Zay mampiavaka azy voaloha, fampizara traikefa zany. Faharoan'izay le mpampianatra mpiasa koa any amin'ny misy azy ihany. Fa tonga izy mampianatra ny hariva aty amin'ny ISCAM, mizara ny traikefany koa izy sady manao animation an'le formation. Zay ny tena mampiavaka. Zavatra tokony ampiana koa apresiana ny mpampiasa ndefa ny mpiasany aty aminay ampivoatra ny fomba fiasany. Ahaizany kokoa miasa ary afaka mivoatra izy amin'ny toeram-piasany, afaka se développer moa fiantsonay azy ary afaka tonga lavitra izy amin'ny toeram-piasany ka mitondra zava-baovao indray ao am-piasany. Etsy ankilany amin'ny ora tsy iasany maro amin'ny ankabeny no isiany fiofanana, izany hoe manomboka amin'ny 5 ora sasany hariva isan'andro sy ny sabotsy mba ahafahana mampivady ny fianarana sy ny asa. Betsaka araka izany ny tombontsoa azo vokatry ny fiofanana. Ilana azy io dia ahafahany ireo olona any amin'ny toeram-piasandreo manampy ny fahalalany, mampitombo ny traikefany ary mifanakalo ihany koa hevitra sy fahaizana amina mpianatra samihafa. Rehefa vita ny fianarana herintaona monja dia mahazo diplôma, mahazo mari-pahaizana zany ireo olon'ireo. Raha niditra izy nanana bac dia lasa manana bac +2. Raha niditra izy manana bac +2 dia lasa manana +3.
raha niditra manana plus 3 izy dia lasa manana baka plus 4 mariana fa ireo maripaizandreo dia eken'ny ministera misahana ny asa-panjakana sy ny lalàna sosialy. Isan'ny zavatra vaovao anatin'ity andiandray mira manaraka ity dia ny fahafahan'ny olona ihany koa mividy an'ilay izy amin'ny lalàna antsoina hoe module. Ny lalam-piofanana dia ny fitantanana amin'ny ankapobeny management zany. Fa rehefa any amin'ny taona faha-efatra indrindrandrindra dia afaka mifototra kokoa amin'ny zanaka laram-piofanana anankiray mifanandrefy amin'ny filana izy toy ny marketing communication na ny fitantanam-bola ihany koa. Amin'ny faha-13 ny volana Jolay ho avy izao sy ny faha-17 ny volana Jolay ny fitsapaham-pahaizana tokony hanomana ny antota taratasy mialohan'io fotoana io araka izany izay hanao ny fiofanana. Mbola marefo ny fanabeazana ny zaza eto Madagasikara raha ireo olana mitranga eny anivon'ny fiarahamonina no jerena ohatra amin'izany ny fahasalamana, ny fampianarana, ny sakafo, ny fahadiovana. Antony iray nanaovana ny festival mère et enfant izay aharitra 3 andro. Kaeton Andriatsilao. Tafiditra ao anatin'ny iray volan'ny ankizy ho fanampiana ny reny amin'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza, ny zon'ny ankizy, ny sakafo, ny fahadiovana ary indrindra ho fanajana ny zon'ny ankizy. Etsika maro no efa natao teto amintsika. Isan'izany ny festival mère et enfant, tolo-tanana ho an'ireo reny izay mbola marefo amin'ny lafiny rehetra no tanjona. Ny tena marina zany dia ny eo amin'ny lafiny ara-panabeazana, mpibeazana ny zaza efa somary marefo dia marefo. Dia ilaina ny mametraka ny toeran'ny reny amin'ny mahareny azy mba tsy vilivilian'ireo zaza ireo, mora foana amin'ny zavatra tsy tokony ataony. Izay aloha ny lafiny ara-panabeazana. Dia noho izany zany misy matianina eo avy eo mandriny manao atrikasa, manao famelabelarana raha anaty hevitra mikasika ny fitaizana ny ankizy. Ankoatran'izay ihany koa amin'ny lafiny ara-pahasalamana, sarobidy ho antsika ny zanaka, arena ny zanaka dia ny fikolokoloana azy ireo amin'ny alalan'ny fahafantarana ny momba ny fahasalamany ny tena zava-dehibe fa antsika maneho ny fitiavantsika anazy. Mila mahafantatra aloha ny reny vao afaka mikolokolo ny zanany, na ara-pahasalamana izany na ara-tsakafo, fa indrindra ny zon'ny zaza. Efa malaza zao fa na ny kely dia efa tratra ny concert dia dikan'izay zany tokony mahafantatra foana reny hoe inona zavatra miseho amin'izao fotoana izao mikasika ny fahasalamana. Eo ihany koa ny zony reny sy ny ankizy be dia be ny olona be dia be ny reny tsy mahafantatra akory hoe inona ny zony any am-piasana ohatra izy, be voky ohatra izy dia inona ny zony. Ao anatin'izay ihany koa ny famelabelarana raha anaty hevitra ho hita mandritra n'izao hetsika izao iarahana amina spécialiste en droit zany izarana ireo fahalalana mikasika ny zony reny sy ny zaza. Raha tsy hivina nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny festival mère et enfant izay aharitra 3 andro eo anoloan'ny lapan'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Nisy ny carnaval izay nandraisana ireo fikambanana sy mpiara-momba nantoka isan-karazany anjara. Maresaka iraisam-pirenena nidina antsehatra iaro ny mponina ao Raka ireo miaramila vavy ao amin'ny force démocratique syrienne taoriana ny fanafiana natao tao an-toerana potika tanteraka ny tanàna ary mitsoka ireo mponina manoloana ny ady. Fandina amin'ny France 24. Ity zazalahy kely ity sy ny reny no anisan'ny efa nandositra ny tanànan'ny Raka nandritry ny fanafian'ny vondrona État islamika tany an-toerana. Niezaka ny verina tao an-tanàna araka izany ity raim-pianakaviana ity tady ireo sisa amin'ny fianakaviany. Etsy ankilany, ireo miaramila vavy no misava lalana no sady miaro ihany koa. No idiny Daesh avokoa ny lalana ary maro ihany koa ny fandrika nataony. Nandray ny andraikitra tandrify azy avy hatrany ireo mpibaiko sy mpiady any an-toerana amin'ny fiarovana ny aingo sivily any an-toerana. Na izany aza, mbola mitoetrany ny ady amin'izao fotoana izao amin'ny lalam-pobasy sy ny tarika bomba. Miaina anaty tebotebo ny mponina ary tsy misy ny sakafo efa ho iray volana latsaka izao.
alohan'ny sarana dia averina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity manome 10 andro ny mpitondra fanjakana ny sindikampitsara eto Madagasikara amana ny olana eo anivon'ny fitsarana sy ny fitakiana ataon'ireo mpitsara aorinan'izay iroso amin'ny fitokonana faobe izy ireo raha tsy misy ny vahaolana. Mampiakapeo amin'ny fomba fitantanan'ny mpitantana vaovao ny orinasa Jirama ny piasa eo amin'ny nivon'ity orinasa ity ankehitriny noho ny faniliana izay atao azy ireo. Tsy mazava ihany koa ny paikady entin'ny mpitantana anarenana ity orinasa ity ozy ireo. Ary farany moa dia manamafy ny fanoherana ny lalàna mifeny serasera ny MLE miantso amin'ny fanarenana sy ny fanadadinina ny lalàna. Niarana no volavola tamin'ny PNUD ihany koa ny mpanao gazety mivondrona amin'ity hetsika ity. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity. Angasitrany ianao nanaraka izany soavimandry dia veloma mifodahalo tompoko. Savony manitra Giv nanolotra anao teo ny vaovao. Giv, mandy anao. La 4G Patelma vous a présenté ny vaovao. Ny fampalalam-bavao narahinao teo miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko safidintsika. Ny vaovao niarahanao tamin'ny couche mal fixe. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo. Ny vaovao.